Nandritra ity fedina ny amboarany ranomasimbe indianina ity ihany koa dia ny fampizara atraikefa ireo mpitsara zay tonga nandray anjara tamin'iny fanany misy mpitsara avy any Frantsa, avy atsy amin'ny nosy Maorisy, avy any amin'ny nosy Mayotte tonga teto Madagasikara nitsara ny lalao. Nandritra ity farany herinandro ity raha tao anatin'izany lalao izany dia nikarakara fiofanana ny avy eo amin'ny fédération ka lay mpitsara frantsay Pradery izay mpitsara ao amin'ny fédéral 1 any Frantsa no nizara ny traikefany tamin'ny mpitsara malagasy ny andron'ny asabotsy io, namarany ary fa dia zava-dehibe eo amin'ny taranja baolina lavalava ny fahafehezan'ny mpitsara ny lalao iray. Il y a une très très forte connaissance de la règle dans le rugby et maintenant il faut arriver à mettre ces connaissances de la règle au service du jeu et c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler par rapport à l'échange sur les expériences de chacun, la mienne en tant qu'arbitre en France mais également ici parce qu'on essaie de s'adapter réellement au rugby malgache et donc il faut essayer de favoriser le jeu. Non, je ne connaissais pas du tout et donc j'essaie de le découvrir moi également parce que une formation c'est, je viens donner des conseils mais j'ai aussi à apprendre donc sur le rugby malgache et il faut complètement s'adapter.